ampika teo ty zaza-piodina nikasy todidonde ody hamonjy ny akaniny menuni tedani nanotila panjay valeur niniadana pifalina nyamuna vita teni rekatsinila fanampida nafujichano besi nyareni de nakanyanzarani sinuzerenya kunyande lay fitiavan'Andriamanitra haisy anao ditovy amin'izany ovetsy toy izany tokolo ataonao amina miseho mavita teny reny de milaza fambahay milimikipitsotry zao de miala tsozanany de mandeha manao zay tianatao mandoto ny anarany iara tsy mihevitra ny alahelo sy ny ratram-bory ao nataonao toy izany tokoa no fitiavan'le ray be fitiavana izany no fitiavany asy anao manatsotra ny tanany mandrakariva ho aso anao iweni abasasa miandry no sady manantena mivavabavakisanandro ry zazomba miverena maniry fatratrany amihina azy eo atratrany sy hitany sakory miditra sareny falasany reninao zany andro zany dia verenandray eo amin'ny fitiavan'ilay ray be fitiavana ovetsy mihoatra izany tokolo ataony iray aminao ny amin'ireo adalana maro fahotany izay natao efa voadindikatry ny elarany mombanao tsy hisasatra miantso hoe miverena modire razo atao hafalina tsyomby tratrano andrasany anao miandranao tenodisaina ampoka teo ty zaza-piodina nikasy todidonde ody hamonjy ny akaniny isaorantsika ny groupe jiela miaraka tamintsika tamin'ny zay tapany voalohany zay nideran'Andriamanitra nanome voninahitra azy araka nefa mahazatrantsika dia avelantsika akahina kely ry zareo fa isika mianakavy kosa andao andraindray ny tenin'Andriamanitra dia aka fampaherezana amin'izany hahatonga antsika hideran'Andriamanitra mandrakariva ao amin'ny salamo fa 9:10 dia misy izao teny izao zay nisoratany Davida ao no angalantsika fampaherezana foy salamo fa 9:10 ka ny 9 voalohany ny fahavalo ary ny faraka 10 no jerentsika amin'izany Davida nanoratra ny salamo ary ity salamo ity dia maneho fahatokinan'Andriamanitra na inona na inona miseho dia manao fahatokinan'Andriamanitra izao mihitsy ny voalaza eo amin'ny 9 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao aho arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao aho eto Davida mpanjaka dia maneho vavaka mahitsy sy feno fahatokina manoloana ny zavatra mitranga manoloana ny zavatsarotra lalovana manoloana ny aiasy tebiteby dia
tsy nanao vavaka mangataka fanampiana amin'io zavatra mitrangio Davida hoe ampio ahy asetrany fa nangatany dia fiarovana mitoy mihitsy ary izany no nahatonga ny Davida nanao vavaka hoe arovy aho tsy hoe mitady famonjena fa raha ohatra manko vonjen'Andriamanitra amin'ny zavatra izy dia afaka amin'io mety hisy anankiray indray tsy mety hisy anankiray indray ary mety misy anankiray ololoha ao dia hivavaka ohatran'izany fa eto dia maneho fatokena mihitsy zany rehefa Andriamanitra no miaro azy dia izao na inona zavatra setrainy na firy dia mandresy izy miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fiarovan'Andriamanitra andao sika akalesona amin'izany anao tahaka ny Davida tokoa ary zany no ahatonga antsika hopoterin'Andriamanitra mahatoky sika fa Andriamanitra mampandresa antsika amin'ny zavatra rehetra noho izany dia izao hideran'Andriamanitsika eo amin'ny andininy fahavalo ray dia rehefa nahatoky izy eo amin'ny andininy fafito zany rehefa nahatoky izy dia nivonjen'Andriamanitra Diosy hoe isaotra ny Jehovah izay manome sainay aho ary ataoko eo ankavanako mandrakariva eo anatriako mandrakariva Jehovah Andriamanitra fa eo ankavanako izy ka tsy dia angozozo aho nanjary mpisaotra an'Andriamanitra isaotra ny Jehovah izay manome sainay aho Andriamanitra mihitsy nanome saina azy mba tsy hangataka fanampiana amin'ny loza fa fiarovana mitoy mihitsy amin'ny zavatra rehetra ka dia izao nataony eo anatriany mandrakariva Andriamanitra tsy nataony Davida ohatrany hoe zavatra mandalindalo fotsiny zany Andriamanitra zany na hoe hevitra maniditsidina na fampandrina drisa fotsiny fa ohatrany hoe olona tena eo anilany mihitsy ataony eo ankavanana olona tena eo anilany ary tsapany mihitsy fa Enoka dia nandeha niaraka tamin'Andriamanitra nanjeny-jato taona Mosesy dia nahita ny lamosin'Andriamanitra rehefa nangataka mba hita an'izany voninahitran'Andriamanitra zany dia hozy Davida hoe za koa dia mandray ampinoana fa mahita n'Andriamanitra eo antriako mandrakariva izy ary ny eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo aho izany mihitsy no nataon'ny Davida mba hahatonga ny finongy tena hatoky an'Andriamanitra isika koa dia mila mahatsiaro fa manatrika tsy tapaka antsika Andriamanitra miaraka amintsika tsy tapaka Andriamanitra ary zany fiaran'Andriamanitra amintsika tsy tapaka izany dia manakana ny fahotana tsy hahazo sy ambabo antsika satria Andriamanitra tsy miaraka amin'ny fahotana ka raha eo anatrehantsika mandrakariva Andriamanitra dia manakana antsika amin'ny fahotana kanefa tsy zay ihany fa mitondra fifaliana ho an'ny foko ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra hazavana sy famariparatana eo amin'ny fiainana ny fanatrehan'Andriamanitra ary mampisy lanja sy tombam-bidy ny fiainantsika sy ireo toe-javatra izay lalovantsika manjary misy tombam-bidy ny fanatrehan'Andriamanitra dia mandresy antsika izany angeny mahatonga antsika hitary hidera ary ankalaza izay voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra noho izany dia andao hidera azy isika satria izao fahavokisam-pisaliana no eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva fahavokisam-pifaliana hoy ny andininy varaka ambin'ny folo fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay izany ny fiainantsika ny tanan'Andriamanitra mantsy dia tanana feno fahasoavana ary afaka fifaliana ho an'ny zanany rehetra na izy na izy ary fifaliana tsy ritra mihitsy satria Andriamanitra mandrakizay ny Andriamanitsika tsy manam-pataperana sokotry ny fifaliana n'Andriamanitsika dia izany mahatonga antsika ho feno ho voky ny fifaliana ary diderin'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainana andao ary anao tahaka ny Davida miantso an'Andriamanitra mivavaka mba ho arovany amin'izay rehetra alovany miantso an'Andriamanitra ary mandray n'Andriamanitra ho eo anatrehantsika mandrakariva eo ankavanantsika ary farany hiteran'Andriamanitra mandrakariva nohozany fitiavana zany indrindra ny fahavokisam-pifaliana sy ny fahafinaretana eo anatreny mandrakizay ho aminao ane izany fiadanana sy fifaliana fahavokisam-pifaliana ao amin'Andriamanitra zany ary ahita soena fa mahita fanatrehan'Andriamanitra isan'andro na aizana aiza isana amen. Retanao imafi mangiti nefanyedeti bameluka kuri harukuri raja haruku ani urizeso ilaiteu kalvari isanya retanao imafi mangiti
fanetetsy mba melokakory misaotra rayo misaotra naore no ny fitiavana ao tsy hamerina indray hanombanao zaranao zarehetra sitrakao misaotra rayo misaotra naore no ny fitiavana ao tsy hamerina indray hanombanao zaranao zarehetra sitrakao nahalatsakao nafonao baoai ilairana amsarobidy tsitsitsinao nirehetra mombanao fanafoinao hanavotanao ai misaotra rayo misaotra naore no ny fitiavanao tsy hamerina indray hanombanao zaranao zarehetra sitrakao misaotra rayo misaotra naore no ny fitiavanao tsy hamerina indray hanombanao zaranao zarehetra sitrakao zaranao zarehetra sitrakao zaranao zarehetra sitrakao
fitiavanao tompony natizao rayo misatrana fa lehibe toko raha ny fitiavanao sy manam-paharo rayo misatrana fa lehibe toko raha ny fitiavanao sy manam-paharo Maro mitsika miatsara velatsy misaotra an'Andriamanitra isika mianakavy vita somatsara indray nareo niaraka tamin'ny groupe jela ary isorina koa reo groupe reo izay nanaiky fitaovana hiaraka amintsika hideran'Andriamanitra hitombo lalandavany ny fiderana izy raha mpitomboan'Andriamanitra mandrakariva ny talenta zay anany ianao koa dia ho tahian'Andriamanitra mandrakarivany ary ahita fifaliana amin'ny fiarahana amin'ny isan'andro san'andro alohan'ny isarana ary dia tiandray ny tenin'Andriamanitra zay omenantsika amin'ity androany ity ao amin'ny salamo 8:20 dia io indray zany no teny zay etsika mandritry ny herinandro ary isaky ny mahatsiary ianao na mandraro zavatsarotra ianao na misy zavatra manarina sainao dia mba tahadritio iteny zay nomeny ty fandarany ty ianao fampahery anao zany ary anome tanjaka sy herim-pinoana anao zany salamo 8:20 ka ny 9:2 dia izao no vaky ny teny amin'ny anarany Jehova Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy fialovako sy apingako ary tandroka famonjenay sy fiarovana avo ho ahy izany ilay Jehovandriamanitsika izany rehetra izany no ataony amintsika fiarovana batery fiarovana tandroka avo ary fialovana matoky ianao amin'ity herinandro miditra ity fa ho izany ilay Andriamanitra sy tokenao sy ankofanao eo amin'ny fiainanao ka dia tsy hanatahotra ianao fa andeha amakivaky amin'ny fadokina ny fiainanao mandra-piaonao antsika indray amin'ny herinandro toy izao izay tokoa mantsy no mamarana amin'ny fotoanantsika ka raha sitrapon'Andriamanitra indray dia ho tafahoana etsika amin'ny herinandro toy izao faly mihitsy zay eona aminao indray mba hahafahana mideran'Andriamanitra sy manome voninahitra azy veloma mandra-piaonao tompoko amin'ny herinandro toy izao raha sitrapony tompo veloma tompoko